Hoy faly indrindra miaraka aminao indray amin'ity anio ity a. Noho ny fahasoavan'ny tompo de andao hiaraka hianatra tsika, hiaraka hianatra ny hoe voatamba ho fitahiana ho an'ny hafa hanome voninahitra ny tompo. Béni pour bénir, pour rendre gloire au Seigneur. Zay ny zavatra hoe resahantsika inanjika an'izany a. Inona tokoa moa nataon'ny tompo tamintsika sy ny andrasany amintsika, ina ny antom-pisitsika mihitsy zany zany ao anatin'izany resaka hoe voatahy mba ho fitahiana ho an'ny hafa hanome voninahitra ny tompo. Andao aloha mbola hivavaka tsika raha sitraka indrindra alohan'ny izarako aminao an'izay napetraky ny tompo tany anatin'ny fo. Vavakintsika. Andriamanitra tomponay mbola tena hoe feno fankasitrahana anao be mihitsy zahay fa amenao tombony afaka hoe miara-mipetraka mianatra aminao. Misaina ny amin'izay zavatra nataonao taminay sy ny zavatra tianao ataonay hanomezanay voninahitra ny anaranao satria izany tokoa ny antom-pisianay eto ambonin'ny tany ho fiderana ny anaranao. Miasa feno anatin'izao fiombonanay izao hoe amin'ity anio ity dia mitenena aminay ny fanahinao no mikasika ny fanahinay tsirairay avy dia tsy hoe mandalo fotsiny ilay fotoana toy izao fa ahenonay ny afatrao mazava dia ahatonga anay hoe mandeha tsara, afaka miverina raha ohatra ka tsy tao izay tao anatin'ilay lalana tokony andehananay, miverina ao tsara ary mandroso tsara kosa raha efa ao amin'ilay lalana tianao andehananay tsara izay. Mankasitraka indrindra ary dia mampianara anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voatamba ho fitahiana ho an'ny hafa hanome voninahitra ny tompo. Aleoloha ataontsika asianao mazava tsara, hitovy amin'izay fomba fieritreretan'ny baiboly azy tsara ny fitenitsika an'ity hoe voata, être béni, inona andikan'le hoe voata satria samy manana ny famaritany azy daholo. Raha ianao zany zao no misaina dia hoe inona zany hoe tena blessed mihitsy voata mihitsy béni, mety hoe mahazo zavatra be da be arak'izay eritreretinao ve ianao dia zay ny antsoina hoe voata, arak'izay angatahanao mihitsy no ataon'Andriamanitra aminao. Mazava be aloha fa tena ao anatin'ny fitahiana mahavariana tokoa zany. Fa zay ihany ve raha ohatra ka efa tamin'ny 10 taona lasa ianao nangataka ny zavatra nangatahanao mbola tsy nomen'ny tompo anao dia mbola voata ihany ve ianao? Ohatriny ahoana lay dikany hoe voata? Raisitsika ny amin'ny testamenta taloha aloha, tany amin'ny testamenta taloha, ny resaka fitahiana tao amin'ny testamenta taloha dia rehefa hoe miteny ny zanak'Israely, ny fidin'ny firenen'ny zanak'Israely zany Andriamanitra dia nanomboka tamin'ny nanomezany lalàna tany dia teneny tsara hoe tahinareo raha miainy tsara dia makatoa tsara dia tena sehony mihitsy moa ao anatin'ny ohatra samihafa tao amin'ny testamenta taloha tao ny fitahiana ara-materialy be, ohatra zany zao hoe tena manana ondry amanosy be da be dia tena hoe voata be mihitsy zany. Ao anatiny ihany koa raha ohatra zao hoe miteraka be dia be, rehefa tsy miteraka hoe momba le olona dia tahaka ny hoe marika hoe tsy voata zany sekely amin'izany. Ohatra koa zao hoe ny hoe afaka amin'ny fahavalo, ny toy izany tena hoe fitahiana hita maso. Ny zavatra mariantsika kosa nefa rehefa miampita ty amin'ny testamenta vaovao tsika, Jesosy tamin'izy tonga dia ambonin'ny tany dia nanasitrana, tsy hitantsika aloha hoe nanome harena be ny tompo hitantsika zany zao tamin'le Petera indray mandeha tokony hoe andohetry Petera dia tsy hoe rehefa andohetry Petera dia nampahitany tompo tonga dia harena be tsy hitanohany hoe tonga dia iny Petera andoavy kely an'le hetra ny sasany, fa zay sahaza mihitsy any no hitan'ny Petera tao anatin'le trondro tadidinao zany. Fa ny zavatra hitantsika ty amin'ny testamenta vaovao dia varintsika fa mampiomana matetika dia matetika ny tenin'Andriamanitra dia mampiomana antsika hoe hisy fahorena
Zany zao ny tenan'i Jesosy any amin'ny jaona toko 2:40. Le promesse zany le tiako tenenina anao, le teny fampanantenana ty amin'ny testamenta vaovao de betsaka ny mampitandrina, mampiomana atsika ho amin'ny hoe misy fahoriana. Ety amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana hoy ny tompo any amin'ny Jean 16:33 any nefa matokifa zay efa naharesy an'izao tontolo izao. Ny dikany misy an'izay hoe fampiomanana ho amin'izay, kanefa fantatritsika ihany koa fa tena manome atsika fampanantenana ho amin'ny fitsaharany fanaintaina, fitsaharany zavatra fahoriana isan-karazany rehetra. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy ahitantsika an'izay rehefa ao aorianany fitsanganana amin'ny maty. Ao aorianany fitsanganana amin'ny maty. Tasoloha ndreo de anao tonga de kivy be anao, indraindray mantsy anao kivy hoe tena tsisy fitahina mihitsy fe zany zao amin'ny testamenta vaovao amin'ny fiainantsika ty, nefa tsika zany zao miaina ty amin'ny testamenta vaovao. Mila azonao hoe endre misy fitahina hita maso, kanefa tsy izay ny fototra ao anatin'ilay izy fa ny zavatra hitantsika zany raha tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely taloha, ny fiainan'ny zanak'Israely taloha tena tahaka an'ireny hoe symboliquement zany naseho an'Andriamanitra tsara hoe ohatr'izao ny tsirony, fa le tsirony ohatran'ireny manandra tsiro ireny fotsiny trea le tamin'ny andro zanak'Israely fanehoana hita maso ny fitahin'Andriamanitra, ahafantaran'izao tontolo izao hoe ny fidin'ny firenen'i Israely tokoa zany io Andriamanitra io. Any amin'ny Mpanjaka voalohany toko 10 zao, ina moa ny tantara ao anatin'izany. Misy an'le mpanjaka vavy nanatona ny Solomona satria naheno ny lazany sy ny harenany sy ny fahendreny de tonga mba hizaha de nahita tokoa ry sakaiza. Hitanao, nampiasain'Andriamanitra mihitsy zany le zavatra tao amin'ny testamenta taloha anehoany hita maso mba tonga tsika tafa-imaginer. Aty amin'ny testamenta vaovao zany tsika de afaka mi-imaginer an'ilay izy fa isika fiangonan'Andriamanitra kosa ankehitriny, tsika senao zany. Rehefa tonga Jesosy de tsy misy hoe ty tepolo tsara tarehy manokana de ty tsy misy an'izay zavatra hita maso zay intsony. Ary tena ninin'Andriamanitra mihitsy raha moa hoe foana ny tsy misy tempolo tsony tany Jerosalema taty amin'ny taona 70 taorianan'i Jesosy le zavatra visible rehetra reny zany mba hahatonga atsika hisaina bebe kokoa ny mission atsika, fa manana mission mantsy tsika eto ambonin'ny tany. Rehefa tonga Jesosy de nanomboka ny fiangonan'Andriamanitra velona izy. Tsika senao zay fiangonan'Andriamanitra velona zay. De ny fomba fiaditsika indray zany zao, tsy hoe fomba fiady fa ny fomba fiaina. De andrasan'ny tompontsika hanolotra ny fiainatsika ho an'Andriamanitra. Tahiny isika de andrasantsika isakrifie an'izay zavatra omeny atsika mba hanipotsika azy. Enonao angeny Luka toko 4:12 hoe amin'ny 4:30. Sao ny teny ao milaza hoe ary toy izany koa nareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo de tsy azo ekena ho mpianatro. Andraza aloha isaina tsara tsika. Somary mahery vaika be zany tenin'Andriamanitra zany tenin'i Jesosy zany, somary mahery vaika hoe tsika man zany en Satan miandry zany tsika hoe nous attendons à ce que Dieu nous bénisse. Le hoe mitahana zany Andriamanitra de eritreretiko ny dikan'izany hoe atao amiko zao omena an'ty de omena an'ty de mahazo an'ty de fa azonao tsara le tenenin'ny tompo hoe tsy azo ekena ho mpianatra ny tompontsika raha tsy mahafoy izay rehetra ananatsika. Misy fenitra vaovao mihitsy ilay testamenta vaovao, tsy foana ny testamenta taloha fa misy iaingana tsara zany any fa misy dimension lala be kokoa, fa tsy hoe ny zavatra hita maso fotsiny, ny temporaire fotsiny,
no mandeha. Zany hoe ndikany hoe voatatsika senao tsy resaka fitahiana eto an-tany fotsiny no bazin'izay, tsy zay ny mesure imesuretsika azy, tsy zay zany ny fandrefesana ny fitahiana. Enonao ty tenin'Andriamanitra tiako loatra. Korintiana 1:7 enonao ange 1:20 hatramin'ny 7:20. Korintiana 1:7 1:20 hatramin'ny 7:20. Zao soratra ao. Ka de aza misy manao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra. Enonao tsara zany? Na Paoly, na Apolosy, na Kefasy, na zao tontolo zao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, de ahoana hony? Anareo izany rehetra zany, ary nareo any Kristy, ary Kristy de an'Andriamanitra. Teny tian'Andriamanitra ampisy révolution mihitsy any anatin'ny fotsika sy ny saitsika any, ampisy fiovam-penitra mihitsy amin'ny fieritreretantsika tsara amin'ny fiainana kristianina. Maro tsara ny 1:20 anareo ny zavatra rehetra, 1:20 anareo daholo ny olona isan-karazany ampiasain'Andriamanitra, anareo zany, ny fiainana anareo, enoy koa na fahafatesana anareo, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy anareo zany rehetrarehetra zany. Bref, inona ny dikany? Fantatrao moa isika kristianina zay manana an Jesosy ho tompontsika sy mpamonjy atsika, tsika nge ny olona manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany se. Hitanao isa zany zao ny miliardera fantatrao, samidy olo misaina. Iny raha oharina amin'ny arena omen'Andriamanitra atsika, efa atsika ao amin'ny Jesosy, iny olona miliardera eritreretinao iny pauvrety kely manoloana ny mihoatra le arena ananatsika. Ny kristianina raha afako no manan-karena indrindra satria le tenin'Andriamanitra teo, atsika ny zavatra rehetra. Fa izao mario tsara ao anatin'le izy, ao anatin'ny arena ho atsika. Voasoratra tao amin'le Korintiana 1:7 teo, ny fahafatesana. Manahira-tsaina be koa zany, fa ahoana? Ao anatin'izay mihitsy ny fahafatesana, satria ny fahafatesana isan'ny arena be ho atsika. Mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe ny fahafatesana hono ny ainga-Paoly ny azahoany tompony, ho atsika senao koa. Satria ahoana? Satria tonga de porte d'entrée be, varavarana handraisantsika le nomanin'Andriamanitra ety ambonin'ny tany zany tsika. Le mahazo an'le nomanin'Andriamanitra tsika fa 0,2%, mba efa miady varotra miteny anao an'izany, 0,01% zay le azontsika ety. Efa manana fiaidanantsika, manana fiainantsika, fa miampy an'le fahoriana samihafa mihitsy koa. Fa mbola tsy hitan'ny masonao sady tsy mbola reny sofinao ny omanin'Andriamanitra ho anao. Zany nge ny mahatonga an'le teny any amin'ny Apocalypse 14:13. Hitanao, rehefa le misy maty ty ny tenenina foana, fa mila azonao tsara hoe sambatra ny maty de izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao, satria handray an'le fitahiana 99,99% am'izay izy rsea. Azony seveny tsy mila atahorantsika se fahafatesana mihitsy eto ambonin'ny tany, fahasoavana be, fa ao anatin'ny arena ho atsika. Manan-karena indrindratsika se satria manana ny tompo. Eno daholo ane reto tenin'Andriamanitra reto hoe Efesiana 1:7 zao ny soratra hoe isaorana ane Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika zay naninareo nitahatsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra. Enao zany marionao tsara ny temps du verbe ampiasain'le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Zay olona tafiditra ao amin'ny Jesosy zany de notahian'Andriamanitra efa au temps passé ne zany nitahy antsika tao amin'ny Jesosy tamin'iny fitahim-pana rehetra mihitsy ry sakaiza. Enonao ny Luka 14
Fa raha manao fanasana ianao izy de asaony malahelo, ny klemaina, ny mandringa, ny jamba. Oui, manaova zavatra be da be. De ho sambatra ianao raha ohatra ka reny malahelo sy klemaina sy jamba reny ny anaovanao azy satria tsy manan-kavaly ry zareo. Satria ahoana? Ho valiana ianao amin'ny fitsanganany marina. Azonao ve ny dimension zany tenin'Andriamanitra zany? Ny dikany hitanenan'ny tompo amintsika hoe misy valopy ty le 99, quelque chose % hoa. Tsy hoe zany ianao hoe domiko tapany amin'ny herany any zao de zao hoe ahoary andeha hanao an'tia hoe voatamba ho fitahina. Ny antsika senao mantsy le isainantsika azy hoe andeha ho fitahina mba ho voata. Azonao ve ny fahasamihafan'izany zavatra teneniko anao zany? Le izy hoe you are blessed to be a blessing. Ny dikany tu es béni pour être une bénédiction. Fa tsy hoe mio aloha le fitahina de am'izay tsy hoe andeha hanao zavatra ho an'ny olona, zay le fisainantsika hoe hanao zavatra ho an'ny olona mba ho tahin'Andriamanitra. Tsy zay ny fisainana kristianina. Ny fisainana kristianina de mahafantatra tsara tsika hoe satria efa nitahin'Andriamanitra de hanao zavatra ho an'ny hafa ary Andriamanitra no hamaly ao anatiny io. Enonao ny Jakoba toko voalohany maharitra fakam-panahy. Le hoe fakam-panahy io le sensany koa hoe maharitra fahoriana, le maharitra fizahn-toetra. Fa rehefa voazah-toetra tsika hoy ny tenin'Andriamanitra de handray satro-boninahitra fiainana. Izay no lazain'ny tompo omena izay tia. Ao amin'ny Efesianina toko 4, Efesianina toko 4 ao amin'ny andiny 5:20 sy hatramin'ny 7:20 vakiako zao soratra hoe koa esoro ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy nareo rehetra fa samy isany momba ny tena ny namantsika avokoa tsika. Tezera fahaza manota ary ao ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly aoka izay nangalatra tsy angalatra tsony fa leo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omenya izay tsy manana. Enao hiasa izay tsara amin'ny tanantsika mba hisy omena izay tsy manana. Tenin'Andriamanitra faharoa Efesianina toko 4 le raisitsika teo tenin'Andriamanitra faharoa raisitsika ao amin'le pratikany le hoe voatamba ho fitahintsika sy ianao zany zao. Timoty voalohany toko 1 andiny 7:20 sy 7:20 zao soratra ao hoe anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny zao mba tsy hiavonavona na tokony harena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra. Ina ny zavatra fototra raisitsika ao anatin'izany? Le toe-tsaina tian'Andriamanitra ananantsika sy ianao zany de le toe-tsaina manome. Lay hoe fitahina. Hitanao rehefa mandeha mivavaka zao tsika any am-piangonana. De rehefa raha fiangonana loterana zao de ohatr'izay foana lay fiteny amin'ny farany hoe raiso ny fitahina, raiso ny tsodrano, raha FJKM zany ianao. De ina le hoe fitahina. Indikan'le hoe fitahina ny ravako de hoe fangatahana an'Andriamanitra zany hiasa eo amin'ny fiainany hafa. Tian'Andriamanitra tsika sy ianao hifanonona fitahina. Ny dikan'izany za zany mangataka amin'ny tompo mba ho tahina ianao. Ohatran'izay lay hoe fitahina. Tsika sy ianao andao hianatra amin' Jesosy. Hianatra amin' Jesosy tsika. Jesosy zany rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany, tsy tonga mba hoe ho tahina izy, tsy tonga mba ho tompoina izy. Enonao nge ny Luka toko 2:20 andiny 7:20 hoe zao ny soratra hoe fa iza moa ny lehibe izay mipetraka mihinana va sa izay manompo tsy izay mipetraka mihinana va? Fa zaho Jesosy de eo aminareo toy izay manompo. Le toe-tsaina mila ananantsika zany rehefa miresaka hoe fitahintsika
de aza conjuguena amin'ny hoe je, moi, myself za. Fa rehefa hoe manonona fitahiantsika de misaina ny hafintsika. Io Andriamanitra io rehefa miteny hoe nitahtsika eo amin'ny Jesosy tamin'ny fitahim-panahy rehetra de io Jesosy io zany natongavany tety mba hahatonga ny fiainantsika ho voata. Andray ny fitahiana ka le antony hitahianantsika mba ho fitahiana ho an'ny hafintsika. Zao ny ataontsika ravako. Ataontsika hijery ohatra pratika an' Jesosy. Ohatry ny ahoana tsara moa zany nataon'io Jesosy io inona ny nataon'i Jesosy atsika ka tiany ataontsika amin'ny hafa. Zay zany le raisintsika sy ianao ao anatina tanisaiko aminao vetivety ny zavatra nataon'ny Tompo. Tsy hoe tanisaiko aminao izy rehetrarehetra fa tsy ho voatanisy zany, fa andraisantsika zay zavatra afaka raisintsika amin'ity fepotona ananantsika ity no raisintsika. Namonjy atsika io Jesosy io, fantatrao tsara zany. Ka raha namonjy atsika izy de ndikany hoe fitahiana ho an'ny hafintsika, de tsika zany manatanteraka ny marika toko 5:15 tenenin'ny Tompo hoe enao mandehanany amin'izao tontolo izao de mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Voarainao ve ny famonjen'i Jesosy? De enao zany andana zarao amin'ny manodidina anao ny famonjen'i Jesosy. Aza mangina zany ny antsoina hoe voatahy anao de ho fitahiana. Misaina ianao hoe ty olona eto akaiko ty ve? Raha ohatra ka maty io, raha ohatra ka tsy hitako tsony izy, efa nitenenako ny tenin'Andriamanitra ny fitiavan'i Jesosy, ny famonjen'i Jesosy ve izy? Zany dikany hoe voatahy isika de ho fitahiana. Ny zavatra manaraka, tiantsika Jesosy, fantatritsika loatra zany. De tsy hoe fantarina atao anaty loha fotsiny fa zay mihitsy zany le nataon'i Jesosy atsika no andao koa ho ataotsika ho an'ny hafa. Hoy tsara ny teny any amin'ny Petera 1:4-5 hoe mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara. Fervent love ozy izy amin'ny teny anglisy io teny io. Ndikany hoe tsika sy ianao zany tena mila manana fanampo mihitsy mitia ny hafa, satria ohatr'izany ny fomba nitiavan'i Jesosy atsika, fa tsy hoe mila tiavina ho ny tiana kely, hoe meko potipotiny kely, tsy ohatr'izany, fa tena ferveur miaraka amin'ny hafanampo tena ndretraretra. Avec action zany raha tany an-danitra fotsiny zao Andriamanitra nanao ny théorie hoe tiako nareo raha olombelona fa débrouillez-vous nandefa ny Jesosy mihitsy izy. De zay koa ny antsika sy ianao, ndika ny olona voatahy ka ho fitahiana de mitia ny hafa izy, tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny fiainany mihitsy. Ina koa nataon'i Jesosy atsika? Namela ny helokontsika izy ry sakaiza. De ahoana zany? De hoy ny Efesianina 4:2 amintsika hoe ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy nareo ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ny helokareo ao Kristy. Hitanao zany, tsika se zany mila mamela heloka ny hafa, zay le hoe ho fitahiana. Mpamela heloka koa ianao zany, fa tsy eo fotsiny ianao mahay ny théorie hoe mpamela heloka ny Andriamanitra. Fa ndikany namela ny heloko tsika se mba hamelantsika ny heloko ny hafa koa hatramin'ny roviana ny fetrany. De anontaniany amin'ny Tompo hoe Tompo, roviana ny fetrany hamelanao ny heloko, de zay koa zany ny fetra hamelanao ny heloko ny hafa. Tsy misy fetra senen'i Jesosy de ndikany tsy misy fetra koa zany ny tsika se mila mamela ohatry ny namela amin'ny Tompo. Ny Tompo ngamy niteniteny amintsika zany hoe ny antsika sy ianao nge fahotana ohatry mitovy foana ny fahazaran-dratsika de iny ihany. Indraindray tsika miteny amin'le namana hoe ny azo kosa efa trop io foana ve ny averiny amiko eo foana tontolo andro, tsy mamela an'izany tsony. Orsea, ianao nge voatamba ho fitahiana ao anatin'izany mamela heloka, ndikany mianatra an'izany amin'ny tompontsika. Ina koa manaraka? Jesosy io nahatongavany tety ambony tany mampianatra atsika ny marina izy.
mampianatra hoe tia ny lala marina, de tsika se koa zany mila manao ohatr'izay, zay le hoe ho fitahiana ho an'ny hafa. Mitsara ny tenin'ny Tompo any amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy faharoa hoe zay zavatra efa renao tamiko teo anatrehany vavolombelona maro de atolorin'ny olona matoky izay ahay mampianatra ny sasany koa. Ianao zany mampianatra nyty de ty mampianatra nyty anankiray ity, zay ngely dikan'le discipula zay, discipleship hoy izy ny fiteny azy. Inona zany? Mampianatra de aza ianao za miteny amiko mihitsy ka sankeritiana tsy mahay mampianatra mihitsy, tsotra pinky iny dikan'izany, zara ho amin'ny hafa fotsiny zay zavatra fantatrao kanefa tsy fantany, nga mila mitady zavatra be da be any. Fa le toetsaitsika mihitsy, toetsaitsika gasy indraindray mampiomehy be. Tanao any amin'ny université any Akatso any Madagasikara indraindray klonina be mihitsy fangamba antenaitsika fa amin'izao fiainana efa miova zao de mety hiova amin'izay. Misy les profs d'université sasany indraindray tsy mety hampianatra anao zavatra tsara mihitsy izy fangamba izy matahotra be hoe lasanao ny plasiny. Orsaka izy tsy ohatr'izany etsika. Zay zavatra fantatritsika de andao zaraina, tsy maka sarotra be. Ina koa? Io Jesosy atsika io mireconforter atsika izy, mampionina atsika. Ianao ny Korintiana faharoa toko voalohany. Korintiana faharoa toko voalohany andininy fahatelo sy fahaefatra hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika ray ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Ina ny ataony? Izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba ahaizanay mampionona zay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononana. Ampandaloviny Tompo anao an'io cafouillage-piainana be io mba ahafahanao mi-expérimenter ny fampiononan'ny Tompo. De aninona ianao aveo? Hampionona ny hafa. Mba ho fantatrao hoe hay ve za tia atsika. De tsy hoe ampahery atsika comme ça fotsiny, fa amin'izay tsika afaka ampahery ny hafa. Lazaiko anao fa na monsieur mazana be ara le manodidina atsika, monsieur milabe izy indraindray, samy manana ny galerany daholo olona rehetrarehetra io. De andao tsika ho mpizara fampaherezana, fa tsy hoe mpitako fampaherezana. Indraindray tsika tezitra amin'ny manodidina fa satria tsy mampahery atsika arak'izay andrasantsika ny olona, fa tsika ngeno andrasa amin'ny Tompo ampahery ny hafa. Ohatriny ahoana koa nataon'io Jesosy io efa mamaraparantsika senao. Nataon'io Jesosy io mandray tsara atsika izy, mi-accepter atsika, tsy hoe mitolere ny fahotantsika fa mandray tsara atsika izy. Enonao ny Romana toko 5:17 hoe koa mifandraisinareo ny tenan'ny Tompo tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo. Io Andriamanitra io tsy miandry atsika hoe mila parfaitsika zay vao afaka manatona azy sy accepteny ho isan'ny zanany. Fa rehefa nandray an'i Jesosy tsika senao rehefa mino an'i Jesosy tsika de ekentsika ho isan'ny zanany ary eo tsika no amboariny. Ahoana koa zany tokony ataotsika mba atonga atsika ho fitahiana ho an'ny hafa? Andao ranga hianatra hijery ny manodidina atsika ohatra ny ahitan'Andriamanitra azy. Mianatra mijery ny hafa amin'ny perspektiva an'Andriamanitra. Manavaka tsara n'le hoe mankahala ota Andriamanitra fa tena tia ny mpanota izy. Ao tsika senao zany mila mijery tsara, tsy hoe vao misy tsy mitovy hevitra aminao le olona de tsy te hiaino azy ianao, tsy te hinamana aminy ianao. Mila mianatra an'izay tsika hoe mandray tsara ny olona mba hipasen'ilay filazantsara aminy. Tsara fo amintsika foana reto Andriamanitra tsika io Tao amin'ilay Efesianina 4:32 nivakitsika tery aloha tery le miteny hoe aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy nareo ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo. Ny Andriamanitra tsika mantsy io malemy fanahy miantra atsika hatrany io tsara fo amintsika hatrany izy. De andao zany tsika senao hitady ny hevitra rehetra hanehoantsika gentillesse amin'ny hafa.
voatahy isika mba ho fitahina ho an'ny hafa. Manahoana raha vao mifo maraintsika dia misaina an'izany hoe tsy misaina hoe inona re zany zao no omeny anina anany ataony anina an'andro any e, fa misaina hoe inona re no anehoako atsaram-po amin'ny anina androany e. Tsara tarehy be ny fiainana, miova mihitsy ny filamatra ny fiainana sy ny qualitény rehefa ohatr'izay ny fomba andehantsika amin'ny fiainana. Ina koa nataon'io Jesosy io tamintsika, maharitra amintsika izy, maharitra amintsika izy. Dia tsika koa zany, passion zany le teneniko aminao a. Passion amintsika asianao io Andriamanitra io. Dia tsika asianao koa zany tokony hanana passion samihafa. Hoy ny Efesianina 4:2 hoe amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Dikan'izany hoe maharitra zany, c'est passion hein, c'est attendre avec une bonne attitude ny dikan'izany. Ny olona mahatsapa izy hoe il est béni, dia ho bénédiction ho an'ny hafa izy, miandry, manana faharetana, miandry ampaharetana, mandra-piova an'le hafa, mandra-comprendre an'le hafa. Indraindray ela be vao micomprendre zavatra, tsy maninona fa ho passiontsika satria ohatr'izany mihitsy ny tompo amintsika se. Dia izay ataon'ny tompo amintsika zany dia ataontsika amin'ny hafa ihany koa. Ny zavatra mahafinaritra be amin'io Andriamanitrantsika io dia izy mihevitra an'izay hampandroso antsika foana. Any amin'ny Romaina 8:28 izy zao hoe mampiara-miasa ny zavatra rehetra izy mba hahasoa antsika. Dia tsika asianao koa zany misaina an'izany ho an'ny hafa. Hoy ny Hébreux 10:24 hoe aoka tsika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Mihevitra ny hampandroso. Apetraka tsotra amin'ny fanontaniana zany hoe tsika sy aty ve zany zao mampandroso sa mandetika ny hafa ny zavatra ataontsika amin'ny fiainany? Dia samy mandinika. Fa zany ny dikany hoe voataka ho fitahiana ho an'ny hafa. Sainy tsara ny zavatra ataonao, ny zavatra teneninao, mampisy fitahiana, zany hoe mampandroso ny hafa ve? Ny akanjo anaovany se mampisy fitahiana ho an'ny hafa sa mandetika ny hafa ny ambadika any anaty afo be Oh, mila sainy zany raha afako. Inona ny zavatra farany resantsika? Ny Andriamanitrantsika dia mpanome izy, manome hatrany, malala tanana be mihitsy ny Andriamanitrantsika, tsy kahihatra fa manome hatrany. Dia tsika asianao ndao hianatra aminy. Misy an'le teny ianarantsika efa niraisintsika le 5:20 teo aloha tary hoe aoka izay nangalatra tsy angalatra tsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Fanontaniana mipetraka zany sakaiza dia ity: sekely ity zany zao ohatriny ahoana? Mpanome se sa mpangataka? Indraindray tsika se mangataka fitahiana amin'Andriamanitra. Omeo an'ity tompo, omeo an'ity. Fa manahoana raha mianatra hoe ay ve za ty tiany tompo mpanome, mangataka ho an'ny hafa zany ary manome ho an'ny hafa. Rehefa mivavaka ianao zany, mpanao intercession ho an'ny hafa ianao, fa tsy hoe akory dia tompo tahio za sy ny hanina hoaniko sy ny asako sy ny fianarako sy ny fianakaviako kokokokokoko. Ohatry ny akoho zany tsika sendraindray. Zafady se fa aza tezitra ianao raha miteny zany fa aza atao ohatry ny akoho fiainanao, tsy kokokoko, fa tsy centré aminao io. Fa ny antony hitahiny tompo atsika mba tonga atsika hakatahaka azy, mpanome ny hafa. Zao zavatra marana atsika se azy teny tsotra be. Hitan'izay rehefa tonga any an-danitra tsika, tsy ny zavatra azontsika tetỳ ambonin'ny tany no refesina andraisantsika senao ny valim-potiantsika, fa ny zavatra nomentsika, ny zavatra foitsika. Na fo inona ianao, fa tsy hoe nahazo inona ianao. Azo se zany voata mba ho fitahiana. Dia samy mieritreritra daholo zany zao. Raha tapitra androany zany zao fiainantsika se ty, dia inona no raisintsika se ao amin'le fiainana mandrakizay be fa omanin'ny tompo atsika. Santarina eto dia ny 0, quelque chose %, dia ny 99% inona? Sany se pokaty be. Soa ihany fa mbola misy fotoana andao ho fitahiana ho an'ny hafa ny fisitsika.
atao hivavakintsika dia hoe tsika amin'ny tompony fotsika eo anatrehan'izany. Andriamanitra ray misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Mampatsiahy anay fa ay moa izay tia mpanan-karena be. Ao amin'i Jesosy nomenao ny fitahim-panahy rehetra. Tompo amboary mihitsy aloha ny fisainanay mba tsy ho centré amin'ilay eto ambonin'ny tany. De lasa ho tamana be eto zahay, de lasa ho kahihatra be zay rehefa mahazo zavatra kely, fa ay moa tianao fitahiana ho an'ny hafa ny zavatra rehetra eo ampelatananay, ny anananay, ny fotoananay, ny herinay, ny aminay ray manontolo. Amboarany sainay, ny fonay hanahaka anao Jesosy. Atadidy hatrany amin'ny fotoana rehetra hoe finona daholo ny efa nataonao sy ny ataonao ankehitriny amin'ny fiainanay. De izany no hanosika anay, hanao toy izay nataonao taminay koa ho an'ny hafa. Misaotra indrindra, mampahery anay, manavao anay ny fanahinao no hanatanteranay an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.